ho ampitombon'Andriamanitra ho aminareo indray havana ny fahasoavana sy ny fiadanana ao amin'ny Jesosy Kristy zanany ary tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Tonga soa ato an-tranon'Andriamanitra ianao ary fifaliana ho andray ny mizara ho anao izany teny pahasoavana izany. Vavaka isika. Mitodika aminao izay Andriamanitra rainay fa ianao ny mpahary anay. Ianao ny tompon'ny anay. Ianao ny tompon'ny finoanay sady mpanefa azy. Te handray hery vaovao avy aminao indray izahay. Iatrehanay ty herinandro efa sitraka ao ho anay ity. Koa kasino izahay. Feno izay fanahy ary aoka izay atsiaro velombelona indray noho ny amin'ny Jesosy Kristy tomponay. Amen. Hebreo toko faha 1:10 andininy faharoa amin'ny 30 ka hatramin'ny faha 40. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary inona koa no ho lazaiko? Fa ho lany ny andro raha milaza amin'ny Gideona sy Baraka sy Samson ary Jefta aho. Davida koa sy Samuela ary ny mpaminany. Izay nandresy fanjakana tamin'ny finoana, niasa fahamarinana, nahazo teny fikasana, nanakombona ny vavan'ny liona, namono ny fidedadeda-nafo, afaka tamin'ny lelan-tsabatra, raha nalemy dia nampahatanjahina, tonga nahery tamin'ny ady, dia nampandositra ny miaramila ny firenena hafa. Ny vehivavy nandray azy efa maty, fa natsangana ho velona indray. Ary ny sasany nampijaliana ho faty, nefa tsy mety nanao izay hahafahany mba hahazo ny fitsanganana tsara lavitra. Ary ny sasany niaritra fanesoana sy kapoka mafy, ary fatorana sy tranomaizina koa. Notoraham-bato izy, notsofana, nalaim-panahy, novonona tamin'ny sabatra, dia nirenireny ny tafy hoditrondry sy hoditrosy, efa lao, ory, fadiranovana. Nefa izao tontolo izao tsy miendrika ho ny toerany akory, dia nirenireny tany anefitra sy tany atendrimbohitra sy tany anjoy ary tao andavatany izy. Ary ireo rehetra ireo na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana aza, dia tsy mba nandray ny teny fikasana. Fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika, mba tsy hatao tanteraka ireo raha tsy afamby eo koa isika. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Hebreo toko faha 1:10 andininy faharoa amin'ny 30 ka hatramin'ny faha 40 izay nivakina teo no ampahirezan'ny Tompo anao indray anio ho aminao hatrany anie ny fiadanany. Fantatsika tsara ny bokin'ny Hebreo toko faha 1:10 fa miezaka manazava ny amin'ny finoana kristianina. Zavatra ara-panahy moa izany, sarotra ihany no iambo hanazavana izany. Ary zany koa no miantoka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ka mba hampazava azy kokoa dia aleo ny fiainan'ireo olona izay efa naomby tamin'ny finoana, antsoina hoe mahery fo na olo malaza ny finoana natao amin'ny testamenta taloha, no nanombohany izany fanazavana izany. Any amin'ny andininy voalohany dia misy ny famaritana izay tokony ho vakitsika matetitetika mba hatakarantsika hoe inona izany finoana kristianina izany. Avy eo izy dia mitanisa an'ireo olo malaza ao amin'ny testamenta taloha manomboka any amin'ny Abela ka hatraty amin'ny faraparany aty, nahavita zavatra be noho ny finoany an'Andriamanitra. Tsara nefa ny manamarika fa Andriamanitra izay mpanatanteraka no tena manamarina ilay finoana. Andriamanitra no tena miasa, ary izay ilay fitsofoan'Andriamanitra izay dia hery mahagaga. Izany no lohatenin'izao toroteny ampianaran'ny Tompo antsika anio izao. Hery mahagaga ny herin'Andriamanitra izay amaliny ny finoana ty anatintsika. Hery mahagaga satria voalohany mampandresy amin'ny sarotra ny herin'ny Tompo.
mampandraisy amin'ny sarotra ny herin'ny tompo. Maro samihafa ny fomba anehoany izany. Hoy aho hoe zava-dehibe ny finoana. Zany aloha zany dia tanterahan'Andriamanitra amin'ny olona mahana finoana. Fa tsy miankina amin'ny finoantsika fotsiny zany, fa miankina amin'izy Andriamanitra izay mana-tanteraka an'izany. Araka ny voalaza amin'ny toko 12:2 hoe mila mijery amin'ny Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy isika. Izy ny tompon'ny finoana satria izy no manome antsika an'izany, ary izy koa no manefa azy. Zany tahaka ny manaikitra fotsiny le finoantsika, fa Andriamanitra ny tena mana-tanteraka an'izany hery mahagaga izany, na amin'ny alalan'izany hery mahagaga izany. Andingy hoenona ny ireo lazainy fahaolomanga na vita zavatra noho ny finoana izany. Hitantsika ny andininy 2:30 ka hatramin'ny 5:30. Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel no tany saina manokana ireo satria samy navita nanakatona ny vavany liona. Mora ve zany sasarotra? Tsy misy sahan'izany tsika rano marina. Kanefa rehefa zavatra tsy maintsy natrehana, mba nisy orooro ihany tao anatin'ireo olona ireo. Fa noho ny finoana an'Andriamanitra dia navita nanakatona vavana liona. Sarotra ve misy ohatran'izany? Vao tamin'ny herintsika no nahita ny tantaran'i Daniela, na dia nalefa tao anatin'ny lavaky ny liona aza, dia tsy nakasika azy zany. Noho ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny anjeliny nanakatona izany vavany liona izany. Inona no hafatra ho antsika? Misy herin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika izay mino, fa tsy vita ny herintsika fotsiny ny fiainantsika. Ary isika dia mila mahatakatra an'izany hoe tena Andriamanitra ny nanampy tamin'iny. Mila mijoro sy manaiky an'izany eo natrehan'ny olona, fa tsisy izany hoe tsy mbola natakatra ny herin'Andriamanitra izany tsika. Ny Paoly Apôstôly dia milaza an'izany toy izao: Andriamanitra no miasa ao anatinay na ny fikasana na ny fanaovana hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny samy apôstôly, ny apôstôly Paoly no anisan'ny nasoratra be indrindra amin'ireo boky amin'ny soratra masina. Navita ny tety ireo firenena ankoatran'ny Israely. Tena navita be dia be izany. Fa io ijoroan'ny vavolombelona io hoe na tamin'ny fikasananao izany, na tamin'ny fanaovana, dia Andriamanitra no mana-tanteraka. Izay le hery mahagaga. Lazaina tao hoe ry David ary Samson sy ny sisa navita nandresy ny miaramila fahavalony, na dia vitsy indraindray atsasaky ny miaramila fahavalony, ny miaramila hoentiny, fa noho ny fankatoava amin'ny tenan'Andriamanitra dia naharesy izy ary nampalaza. Mampanjaka amin'ny mpanjaka mihitsy izany. Dia miaiky ny mpanao salamo David ao amin'ny salamo 470 hoe fa namonjy anay tamin'ny fahavalonay ianao Andriamanitra. Izay le fijorona vavolombelona izay ilainy izay riavana. Fa tena toroteny velona ny fijorona vavolombelona rehefa mba miresaka amin'ny namanao sy mpiara-mianatra aminao na amin'ny fianakavianao ianao. Ireo voatanisa ireo teo dia nambarako hoe samy nandresy anady, na dia kely aza ny miaramilany, na dia tsara fitaovam-piadiana aza ny Filistina. Dia mbola ampatsefiny eto hoe zany hoe Davida sy Goliata. Goliata le Filistina matanjaka ngeza be, fa naharesy Davida noho ilay herin'Andriamanitra mamaly ny finoany Davida. Davida izay ny sendra sarotra satria nienjehan'ny Saoly fony izy mpanjaka, nampialina azy. Saoly ao anatin'ny fanjakana manana miaramila be dia be no mampitady sy ny fofoniany mihitsy moa i Saoly tamin'izany dia nampitady an'i Davida. Fa vitan'i Davida noho ny finoanan'Andriamanitra, no mariny ny herin'Andriamanitra no hoe mandositra tsy hitany mpanjaka. Zany ilay hery mahagaga mamaly ny finoantsika. Hery mahagaga satria faharoa azakana fijaliana ny herin'ny tompo. Azakana fijaliana. Ny tompo moa dia nilaza mazava hoe raha misy te hanaraka ahy dia ako izy hitondra ny azo fijaliana. Mila misantsana an'izany tsika fa tsy hoe ilay teny fikasana, ilay manome toky, ilay miaro zany ihany. Fa mila mitondra ny azo fijaliana tsika hoy ny tompo. Ireto olomalaza ny finoana izay amin'ny tany isainy reto
dia manakambara amin'izany hoe matoa izay nalaza dia niaritra ny mafy, tsy nialaza ny tanjona fa ny ampalaza ny herin'Andriamanitra mihazona azy. Zareo nge atombotsika mandiny fainina amin'ny telopolo, ny sasany niaritra fanesoana sy kapoka, fatorana, tranomaizina. Andininy fafito amin'ny telopolo, ny sasany notoraham-bato, notsofana, nalaim-pana, novonoana tamin'ny sabatra. Ary ny sasany noho ny fanenjehana dia nyrenireny tafy-oditrombo sy oditrosy, nyrenireny tany anefitra sy tany an-tendrombohitra, tany anjoy sy tany an-davatany. Ohatran'ny hoe tantara fa tena niainan'ny olona ireo izany, ary natsapan'ny herin'Andriamanitra mihazona azy. Izany mampahaizako anao hoe ny tenin'Andriamanitra tsy mampanantena antsika amin'izany hoe tsisy zavatsarotra intsony, tsisy manenjika anareo intsony. Misy izany zavatsarotra lolovantsika izany. Fa tahaka reto olo malaza amin'ny finoana reto, ny kristianina dia samy atrika ny sarotra, tsy vadika amin'ny tompo na misy manenjika azy, na hiakatry impiry aza ny vidim-piainana. Ny kristianina tsy miala amin'Andriamanitra, tsy miala amin'ny fiangonana, tsy miala amin'ny fikambanana izany. Amin'ity volana aogositra ity isika dia mahatsiaro manokana ny martiora malagasy kristianina voalohany. Iza moa izay? Rahasalama martiora. Ny tena anarany moa Rafaravavy Rahasalama. Izy io dia nolefonina teo Ambohipotsy ao Antananarivo izany tamin'ny 14 aogositra 1730. Tena nitondrany mafy tamin'ny andron-drana valona voalohany izay nanenjika ny fivavahana kristianina. Raha voatonona teo anao tany Andavabato dia anisany nandositra tany Andavabato ry Rahasalama martiora sy ny namany, tany mbola miafina manao fanampahavavahana satria raharaha tsy mahazo mivavaka, any manao ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, niaritra ny mafy. Ary rehefa nogadraina tao ambaton'akangy izy dia natao an'ilay natsoina hoe gadrafoy. Inona dika ilay gadrafoy? Fatorana vy ny tongony sy ny tanany atambatra refatotra ny tongony sy ny tanany. Ny dikan'izay tsy maintsy miforotra kely manenjika an'izany tanany izany koa ny lohany. Nandritry ny alina nanaovana azy amin'izany, kanefa dia hoy ny fitantarana hoe maika izy nanao hira fiderana nandritry izany alina, mialohan'ny nandefonana azy izany. Tsy nitaraina izy fa nomey voninahitra an'Andriamanitra. Dia mampatsiaro ilay andininy faharoa amin'ny tompo 12 vakina teo hoe tena tsy mijery afa-tsy Jesosy Kristy tompo izy. Atao nytony tsy misy akory izany mpanenjika azy izany, izany mpamono azy izany. Ary izay no tena afatra riavana, rehefa tena mibanjona amin'ny Jesosy tompo anao fa tsy mijery olona. Raha vao tsika mora tafitona sy mora miverina izay, ilay mijery olona be dia be. Ka na ohatra ianao na hivadika fiangonana ary ianao, na vadika ary amin'ny hafa ary ianao, raha mbola olona mijerenao dia tsy maintsy hevitra ianao. Fa mijery an'i Jesosy tompo, ary izany no mahatonga an'izy ireny manovo hery, mazaka an'izany zavatsarotra izany, mazaka ny azy fijalian'i Jesosy Kristy. Fa nandrainge zavatra tsy tohinina akory dia mahatonga ny olona miverina e. Latsaka ny litera ray amin'ny anarany dia za tsy hivavaka intsony. Zavatra kely, kasokasoka kely dia efa miteraka ady be. Tena mahazaka fijaliana, mahazaka fanesona, mahazaka fosafosa. Niza hifosa, mahazaka fosafosa ny kristianina. Satana izany dia mitady hirika kely be dia be foana, ary atao amin'izao indray, ary atao amin'izao indray. Tahaka ny martiora, tena mijoro hatramin'ny farany. Maherezy ianao. Fahatelo sady farany, hery mahagaga no avalin'ny tompon'ny finoantsika ka mahatonga antsika hahatakatra ny tsara lavitra, hahatakatra ny tsara lavitra. Lasa raha mahisy miaraka antsika izany. Sika mantsy izany zao mahita ny tany sanakely hoe tena misy fampijaliana nataon'ny martiora, misy fampijaliana natao an'ireo olona mahery fo malaza ny finoana. Dia mety manontany teny tsika hoe fahaizan'Andriamanitra amin'izao hoe aizany hery mahagaga izany. Zareo mbola be dia be ny kristianina mpahoriana, vao tamin'ny alahaka ny tantara hoe maneran-tany mbola be dia be no atao tahaka ny vonomoka ny kristianina. Fa ity misy valy anankiray, misy amin'ireny olona izay enjehina izay tonga martiora ireny no efa nisafidy mihitsy ny eo akaikin'Andriamanitra,
ny eo akaikin'Andriamanitra no heveriny fa tsara lavitra, ka tsy mangataka akory izy raha tonga zany fampijaliana sy famonoana azy zany, tsy mangataka akory izy ny anafahana azy amin'izany. Tsy takatry nosy antsika angamba zany, zay le hery mahagaga ampidiriny ao anatiny ao. Hoy izy milazan'izany amin'ny 5:30 nefa tsy mety nanao zay ahafahany mba hazony fitsanganana tsara lavitra. Tsy naniry izy hoe Jesosy tahaka an' Jesosy, marina fa nangataka Jesosy tamin'ny voalohany, seho le olombelona nofo azy, raha sitraka ao esoroamiko ty kapoaka mangidy ity, fa raha misy tokoa ny tena fampizaliana dia Kristy no miaritra ny mafy indrindra. Kanefa rehefa valimbavaka voarainy hoe izay no azonan'ny famonjena, dia nataony tamin'ny mpitiavana zany. Zany no modely arahantsika. Ka misy zany le tonga martiora, tsy nangataka tamin'ny tompo koa hoe azavela ho fato martiora ary tompo, fa misy fahitana ny tsara lavitra tao aminy, nahitany hoe ny eo akaikin'Andriamanitra ny an-danitra ny tsara lavitra noho ny etỳ an-tany, ary ny fananganana ny maty ny tena any eon'Andriamanitra ny heriny mahagaga, hoe tsy ny fahafatesana ny tompony teny farany fa ny fahavelomana. Ary zany no hevitry ny Batisy, mialy avy any amin'ny fahafatesana tsika, voateraka tsika dia nitotorona tamin'ny ota. Tsika zany raha tsy mibebaka, raha tsy manatona amin'ny tompo, dia ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay daholo. Ka avy ao amin'ilay fahafatesana atsangana indray ho any amin'ilay fahavelomana. Izao ny tsara ho fantatsika, misy zavatra hafa mihitsy mameno ny fo sy ny fisainan'ireny olona izay maty martiora reny. Reny maty martiora reny dia tsy nisy nangataka ny hoe tompo afao aho, tompo tsy mety amiko izao, tsy zakako izao, afaka nivadiky indray reny olona reny, fa tsisy nivadiky satria nahoana? Misy tsara lavitra hitany nameno ny fony. Zany angamba antatakarantsika ihany io, fa ahoana moa no mahatonga ny olona manaiky le fonina, manaiky hiatrika fahafatesana. Raha mampatsiahy le tantara Andra Salama martiora, andeha ho le fonina amin'izay ary izy, fa eny an-dalana hitondrana azy ho le fonina fantany tsara hoe ho vonoina izy, hira fiderana ny nataony. Anisan'izany ny ao amin'ny fiarana FFPM 700 manao ny hoe hitako ny lalan-tsara ka izorako izao. Zay le tsara lavitra amin'Andriamanitra, dia nandohalika izy nivavaka tompo mialohan'ny nandefonana azy, ary dia tahaka ny mahita ny lanitra misokatra izy, mahita le tsara lavitra. Ka ity tsara lavitra ambaran'Andriamanitra ity dia tsy voatery hitovy amin'ilay tsara lavitra eritreretintsika sy mahazatra antsika. Ny mahazatra antsika angamba dia ny hoe raha misy manao ratsy ahy, inona ny rary ny famaly amin'izay. Fa ny tsara lavitra amin'Andriamanitra dia hoe aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'izy. Eken'ny saintsika ve zany? Eken'ny finoantsika ve zany? Iainantsika ve zany? Raha indray ny sasany rehefa mba te handefa vidéo malaza miposteny amin'ny compteny ao dia fampiresena olona hiady, ataovy retsy a, nanao anao. Ny tsara amin'Andriamanitra, le tsara lavitra amin'Andriamanitra tsy voatery hitovy amin'ilay tsara lavitra mahazatra antsika. Eny ary fa mety tsy niady ianao, fa mbola tohizany iray hoe Jehova hiady anareo fa ianareo kosa mangi. Ianao angamba efa manao zay fa mba tsy nanao tontolo fa tsy maintsy valiko vava io, dia tenenina indray ianao manginy fa Jehova niady ho anao. Dia sady efa tsy niady ianao dia efa nanginy ianao, dia tohizany iray tiavany fahavalony iray, asany tian'ilay olona iray. Ady ianao fa tsy namaly faty, ianao fa tsy nifamaly, asaina tian'ilay izy indray. Dia tohizany ary mivavah ho an'izay, tsy vitan'izay mity fa saina mivavaka ho azy. Ekentsika ve zany? Takatry ny saintsika ve zany? Vitantsika ve ny miaina toy izany? Fa ireo olo malaza ny finoana tany saina amin'ny Hebreo 12 sy ireo martiora tsaroantsika dia nanana zany toe-tsaina sy toe-panazany daholo, mahatonga amin'izany toerana mahery foniny finoana, mahatonga amin'izany hoe martiora izany. Ka mivaly teny faharoa zany dia hoe Andriamanitra mihitsy no maminapa-kevitra manome azy ireo ny tsara lavitra arak'izany etaetana izany.
fa tsy hoe andeha hanao fanavotana mahagaga vetivety dia eo ihany izy. Fa rehefa tonga amin'izay fotoanan'Andriamanitra izay dia manam-panantena ny tompo. Ny amin'ny 150 Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika, tsara lavitra ho antsika. Mampatsiahy zany ny amin'ny Korintianina 4:5 hoe ny apôstôly Paoly hoe raha ny eto an-tany ny tranontsika dia tahaka ny trano lay, mbola mety ravo, fa rehefa ny an-danitra kosa isika dia trano tsy natao an-tanana. Andriamanitra mihitsy ny mandrafitra azy, maharitra mandrakizay. Izany ilay tsara lavitra amin'Andriamanitra. Koa iaho aminao hoe mila mahatakaritsika fa ny finoana anantsika io dia mampiavaka antsika amin'izao fotoana izao. Averiko tsara ilay famaritana ao amin'ny 1:2, ny finoana ny fahatopinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Tsisy izany dia mandeha amin'ny finoana, fa tsy hoe mbola tsy nahita an'izany ka tsy hanao mihitsy. Reo mahery ny finoana ireo dia izany daholo. Ry Abrahama efa ao anatin'ny efa fahanterany, efa milamina, efa lehibeana foko, efa manana ny harena rehetra no mitenenina hoe hoentiko any amin'ny tany izay mbola tsy nalehanao ianao. Dia mandeha ary mandeha amin'ny finoana. Dia fantatrao ny lazan'izany Abrahama izany, anisan'ny voatanisa ato izany. Izay no afatra ho anao raha manana ny finoana Jesosy Kristy ianao dia miafina ao amin'ny Kristy ny fiainantsika. Araka nambara teo hoe tsika nge raha mijery an'le olona ampijaliana maty martio ireny dia tsika mieritreritra hoe mijaly izy, mampalahelo izy, tsy manenina fa no famandratsika, fa ao anatiny eo ka izy mahita ny tsara lavitra, tena mitodika makany amin'Andriamanitra ny fiainana, manjary mahazaka io izay finoana izay, mahatonga antsika mahazaka ny fijaliana, mahatonga antsika mahatakatra hoe inona ny tsara lavitra araka sitrapon'Andriamanitra, fa tsy hoe mamaly foana entiny fo sy ny ampo diso toerana. Ho aminareo eny amin'ny tompo hanome anareo koa izany hery mahagaga izany. Amen.